isika rehetra izay manatrika n'ity fotoam-pivavahana androany ity ary arabaina toy izany ihany koa ianareo rehetra izay any atokantrano ka manaraka n'izao fotoam-pivavahana izao oza mpanompon'ny Andriamanitra izay natsoiny Andriamanitra hitandrina izao fiangonana izao. Andriamanitra tsy to Rain Jesosy Kristy ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny anaran'i Jesosy aneo ny asany mandriamanitra azy eo amintsika rehetra nay izy. Asio teka mafy be tompoko ho tanteraka aminareo izao manao amainina mafy be zany. Alleluia. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra iriry ihany. Ndao tsika hivavaka na ianareo natokantrano mivavaha amin'ny fo manontolo ataovy takany hoe aty am-piangonana mihitsy ianareo ao anatin'ny fanarana izao fotoam-pivavahana izao vavaka aritsika. Ry Tompo-Andriamanitray, ry laizatray atraiko mandrakizay indro ankehitriny efa namindra fo taminay ianao ary dia manarika ty fotoam-pivavahana ity mitaha izao fotoam-pivavahana izao na izany dia anehoanao ny herinao ka dia ho sitrana ny marary hivan'ny olana ary andriam-panafahana tsiraray avy ary ho tahina raha-baky teny ihany koa. Sary ianao Andriamanitra ka dia hoaraka izany no hitranga androany amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka sotra tompo. Halleluia, amen. Halleluia, halleluia. Hira anankiroa no iarahantsika manao ahafahantsika manohy an'izao fotoam-pivavahana izao ka amin'ny fotsika manontolo no hidiarantsika ny tompo. Alefary ry mpitarika. Halleluia, halleluia, halleluia. Faly miarahaba anareo tompoko amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'ny tompo Jesosy ho antsika tsirairay avy izay tonga manatrika izao fotoana izao ary miarahaba manokana ny mpanaraka tsy tapaka izao fiandarana izao any an-tokantrano naizanaiza misy anao ahitan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao anao androany. Amen. Ahitan'Andriamanitra tokoa tsika androany satria ny fanahy masina efa hidina mahery vaika eto amin'ity toerana ity any amin'ny toerana misy anao any ka le zavatra nanahirana anao dia Andriamanitra namahana azy. Ny zavatra mitondra tebiteby aminao Andriamanitra ny kalme azy. Amen. Eto ry tompoko te hanentana tsika izahay mikasika io Jehovah-Andriamanitsika io. Aoka tsika atoky tanteraka ny valeran'io Jehovah-Andriamanitsika io. Ninona ady misy eo amin'ny fiainanao matokisa valeran'i Jesosy. Mpiady mahery Jehovah. Ninona zavatra misy eo amin'ny fiainanao fa nanahirana anao. Mpiady mahery Jehovah. Mpiady mahery Jehovah-Andriamanitsika. Amen. Ka eto anentana tsika izay idera. Ny olona rehefa faly tsy voatana rehefa hideran'ny tompo. Takan'i Davida mpanjaka adino no mahampanjaka azy fa tena nideran'ny tompo izy satria fantany fa mpanjaka ny mpanjaka ilay derainy. Eto koa zahay manentana atsika tsirairay avy hitsangana amin'izao fotoana izao. Hitsangana tsika hidera ilay Andriamanitsika io satria izy ny andamina ny fiainanao manomboka amin'izao ora izao. Rapitso ratra izay izy ny andamina ny fiainanao satria koa raha ny zanako sy ny asan-tanako dia aoko adidiko ihany ho izy. Amen. Mialamena Satana na fa vita tsara ny plan Satana hoe tratroko amin'ny coin eo izy poinseko eo izy fa zao teniko aminao androany mikoinseo Satana satria lehibe Jehovah-Andriamanitra izay miaraka aminao. Amen. Amen. Ndao tsika hiara idera sy andia amin'ity hira manaraka ity idera hifaly tsika ao amin'ny tompo. Amen. Aiza ny tanana?
Jesosy iasa mahery vaika eo amin'ny fiainanao fanahy masin'androany ka ninina raha tsy hainao Jesosy mavita azy. Amen. Amen. Oka tsy saintsaina afa-tsy amin'ny Jesosy anao amin'izao fotoan'izao iantoraka aminy fa mavita azy izy ninina ilainao amin'ny fiainanao ainatao zany zavatra rehetra izany. Amen. Ndao tsika mbola idiran'Andriamanitra amin'ity hira anankiray ity.
Samiara-makatorantsika isika omena voninahitra ny tompo dia raina mandrakizay izy fifaliana lehibe ho an'Andriamanitra ny nandray ny fidiarana nataontsika teo ka inona fa dia hitahiantsika izy zay miny dia ataovamainina mafy be amen. Amin'izao fotoan'izao tsika dia anokana fotoana anaovana vavaka. Ny vavaka iarahantsika manao dia ity hivavaka isika mba handray ny fanahy masina tsy mijanona treo fa mba ho feno ny fanahy masina tsy mijanona treo ihany koa fa aoriana izay fafeno ny fanahy masina zay dia hiara mandeha amin'ny fanahy masina isika na aiza na aiza ny misy atsika amen. Tantarako aminareo fa tsara Andriamanitra tamin'ny andro jelam-paminany dia efa nampitondra faminaniana izy fa amin'ny andro farany no andatsahany ny fanahy masina amin'ny nofo rehetra. Marimarina kokoa dia hoe amin'ny andro farany na iza manompo an'Andriamanitra na iza ka hoe an'Andriamanitra le olona dia andatsahany ny fanahy masina daholo. Tsika rehetra toka eto zao ianareo manaraka zao fotoam-pivavahana zao any tokantrano raha ny baiboly no jereny dia natao handray ny fanahy masina daholo, natao feny ny fanahy masina daholo ary ny andrasin'Andriamanitra dia hoe natao hiara mandeha amin'ny fanahy masina. Halleloja. Hiavaka ny fiainantsika rehefa nandray ny fanahy masina, feny ny fanahy masina ary miara mandeha amin'ny fanahy masina. Zany ny zavatra nitranga teo amin'ny Jesosy Kristy. Rehefa vita batisany rano Jesosy dia hoy ny baiboly manao hoe dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina. Dia taorina an'izay dia mbola ondray ny baiboly manao hoe dia feny ny fanahy masina izy. Ary taorina an'izay dia mbola nitantara ny baiboly manao hoe dia niverina tany Galilea, niverina tany izy niaraka tamin'ny fanahy masina sy nieriny fanahy masina, vokatra zany dia niely tao Galilea ny lazany. Amen.
tian'Andriamanitra ho araka izany mihitsy a ity fiangonana ity. Sady zany ve? Sady zany ve? Raha ny faniriako manokana zao a dia aoriana ny vavaka iarahantsika manao zao hoe andray mifanahy masina, mifeny mifanahy masina, ka tapa-kevitra tsika fa iara-mandeha fanahy masina dia ho relaza ny herin'Andriamanitra miasa ato amin'ity fiangonana ity. Ka ny avany atsimo, ny avany avaratra, ny avany atsinanana, ny avany andrefana dia hirotraka laza hoe ao Androndrakely ao Andriamanitra, ao Androndrakely ao ny herin'Andriamanitra. Halleluja! Amen. Eo amin'ny lafiny ara-panahy dia zany no tsy maintsy hitranga. Fa amin'ny maha-olonantsika ao amin'izay misy mifanahy masina, isy zavatra lehibe hitranga ao, isy zavatra tsy hampozonao iseho ao. Amen. Io olana mahazo anao tsy afaka io, possible azon'Andriamanitra hovahana ao anatin'ny rem-pimaso. Ny mifanahy masina latsaka aminao no hiantoka an'izany fahateteran'izany eo amin'ny fiainanao ry havanao. Amen. Ary indrindrindrindra raha ohatra ka hijoro an Jesosy hatramin'ny farany ianao, zavatra mety mitranga mantsy dia ity. Mety tsy ho hitanao androany dia androany ilay zavatra lehibe sy mahagaga. Miandranao rapitso ohatra ny tantara tsy miova ihany ny tantaranao. Dia zao azakivy fa rehefa nandray mifanahy masina anao, feny mifanahy masina anao, iara-mandeha mifanahy masina anao, ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Any eo famonjena lehibe ho anao izy. Ka hivavaka tsika rehetra mba handray ny mifanahy masina. Dia araka tenin'Andriamanitra nambarako tamin'ny heriny, rehefa milatsaka mifanahy masina ka feno anao dia ampiteny anao amin'ny fiteny tsy fantatr'Andriamanitra, ampiteny anao amin'ny fitenin'ny lanitra izy, ampiteny anao amin'ny fitenin'ny anjely izy. Ary mampahery dia ity izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, hoy ny voalaza amin'ny Baiboly, tsy miteny amin'ny olona izy fa miteny amin'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra no itenena ny zava-miafina ka tsy misy olona malala. Ary izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, hoy ny Baiboly, mampanoso ny tenany, tonga olona mandroso ianao. Zava-dehibe nge zany e. Ary rehefa mandroso ianao, azo antoka fa ho tonga any amin'ilay mandrakizay mandrakizay. Andao avy hatrany hivavaka isika rehetra dia handray ny mifanahy masina. Tena mivavaha amin'ny fonao manontolo ianao. Sokafy mihitsy ny vavanao dia mivavaha ianao. Mba handray ny mifanahy masina androany, mba ho feno ny mifanahy masina, mba hitafinery ny mifanahy masina. Aoka hifantoka ianao, aoka hifantoka tsara ao amin'Andriamanitra ianao. Fanaio, fanaio, masino, mamigyo yana, usuria, suria, usuria, Jesus. Fanaio, fanaio, menina amigo. Akipim masinao azy, akipim masinao, akipim masinao, akipim masinao. Matoky fa hiasa Andriamanitra, matoky fa hiasa Andriamanitra, matoky. Misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina. Miaraka aminay ianao androany, miaraka aminay ianao androany, miaraka aminay ianao androany. Fahasoavana lehibe ho anay ity fotoana ity. Misaotra fanahy masina. Dia mangina isika, akipihany anefa masinao. Tiako raha petraka ao amin'ny fonao ny tananao. Anatrika ny latabatry ny tompo indray isika. Dia ny fandraisana ny fanasany tompo. Vakiko aminareo ny teny soratra masina. Vakiko aminareo ny teny soratra masina arak'izay fanambaran'i Jesosy. Zao ny voalaza amin'ny Maty 5:20. Akipihany ny masinao
dia aoka hifantoka tsara amin'Andriamanitra ianao. Matio toko faina amby roapolo andininy faina amby roapolo. Raha mbola nihinana izy dia nandray mofo Jesosy, ka noho ny efa nisaotra izy dia novakiny ka natolony ny mpianany mpianatra, ary hoy izy, raiso ano ity ny tenako. Nisy fotoana niaraka nivory ny tompo niaraka tamin'ireo mpianatra, dia nisy zavatra vaovao nampianariny tao. Tantarain'ny Baiboly fa rehefa niaraka nihinana zareo dia nalainy Jesosy le mofo. Tiako tazomina tananao ihany koa ny mofonao, tazomina tananao mofonao. Dia vita zay dia nisaotra an'Andriamanitra Jesosy. Vita ny fisaorana dia novakiny le mofo dia nomeny ny mpianatra, dia hoy izy, raiso ano ity ny tenako. Ry havana malala, raha lasa nabavy ny fony zava-miafina iny mofo izay nomeny Jesosy ny mpianana iny. Ary misy zavatra lehibe tsy takatry ny saina ho ataon'Andriamanitra ao ambadiky ny finoan'ireo mpianatra, fa ny mofo dia tandido ny teninan'i Jesosy. Ilay novonoana teo ambony hazo fijaliana, tandido ny teninan'i Jesosy. Ilay nokapohana teo ambony hazo fijaliana, ho fitondrana amin'ny fahotantsika, fitondrana ny aretintsika. Androany zany zao, raha hinana ny mofo anao dia nitaovy masako an-tsainao hoe tsaroko ny amin'i Jesosy izay maty teo ambony hazo fijaliana, tsaroko ny amin'i Jesosy izay nokapohana teo ambony hazo fijaliana. Dia aoriana ny finananao n'le mofo dia iserin'Andriamanitra hanasitrana anao izay marary, iserin'Andriamanitra hanafakanao amin'ny famatorany devoly dia ny devoly ny ota, iserin'Andriamanitra hanafakanao amin'izay zavatra ratsy rehetra na matipatitra anao. Anisan'ny zava-miafina, anisan'ny zany fa betsaka, ka dia anio tanteraka amintsika izany. Rehefa nandray ny mofo izy dia nisaotra, vita amin'ny fisaorana dia natolony ny mpianatra. Tompo, ety tanan'ny mpanomponao ny mofo izay tandido ny tenanao, izay nokapohina, notorotorohina, ary tsy nisy nahafantarana azy olona intsony. Zany no nekenao taminao nombonina teo ambony hazo fijaliana, ho fanasitranana an'izay marary, ho fanafahana anay amin'izay rehetra mety famatorana rehetra, na inona karazany, na inona na heriny. Zany no niaretanao mba ho fitondranao ny fahotanay. Ka dia izay rehetra mihinana mofo amin'ity androandroany ity dia hihinana fahasoavana ny izy. Hanino mofo ary mino farak' izany ambarako izany no amarin'Andriamanitra ao fiainanao. Dia toy izay nandray ny famakina amin'ny Baiboly, Matio toko faina amby roapolo andiny fafito amby roapolo. Ary nandray kapoaka izy, ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe, sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Dia tantarain'ny Baiboly indray nandray ny kapoaka Jesosy dia nisaotra an'Andriamanitra izy. Taoriana fisaorana dia natolo ny mpianany izany, dia hoy izy, sotronareo ity, fa ity no rako, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Raha eo ety an-tanan'ny mpanomponao ny kapoaka izay misy ny ranao ko ankehitriny, misy matokony izay voalazanao zahay, fa naizana izy isotro an'izao raha zao dia ity le raha azahoana famelan-keloka, ity le raha azahoana ifampihavanana aminao, ity le raha amoanao ho mpandresy, amoanao anay ho mpandresy,
ary ty le raha hitondra zavatra lehibe sy magaga eo amin'ny fiainanay. Anio dia ho tanteraka eto izany. Sotra tompo. Dia mangataka andreo tompony andraikitra zara fandraisana mandrosa vetrany ety anoloana. Dia hitsangana eny toerantsika andray ny kapoaka dia ny amin'ny rano Jesosy izay efa nalatsaka ho famonjenantsika. Ho an'izay fa nandray mifanasany tompo afaka mipetraka izy dia tiako anao hanamafy ny faloran-tenanao ho an'ny tompo. Tiako anao mbola hitoy vavaka fa fahasoavana lehibe ho antsika ny andro androany. Nandray an Jesosy anao fahasoavana izany. Nandray mifanahy masina anao fahasoavana izany. Zao ndray amin'ny alalan'ny fandraisana fanasany tompo dia misy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra aminao mbola fahasoavana izany. Ka dia rariny raha isotra sy akasiraka an'Andriamanitra isika rehetra. Samy vavaka izy. Samy vavaka izy. Samy vavaka izy. Toy izy mivavaka. Fahasoavana lehibe ho antsika izany. Toy izy mivavaka. Sady apetraka eo amin'ny folon'ny tanana no manamafy ny kontranao amin'ny Jesosy anao. Sady misaotra azy ny amin'ireo karazana fahasoavana izay efa nomena Andriamanitra antsika. Nomeny ny zanalay tokana misy fahasoavana lehibe ao ambadika izany. Nomeny ny fanahy masina mbola misy fahasoavana lehibe ao ambadika izany. Ary natao mandray fanasany tompo isika satria mbola misy fahasoavana lehibe ao ambadika izany. Ka dia rariny ray isotra sy akasiraka ny Andriamanitra isika. Sotranao Andriamanitra. Samy vavaka. Le vokatry ny fonao mihitsy no ataovy amin'ny alalan'izao vavaka iarahantsika manao zao. Le vokatry ny fonao mihitsy no ataovy. Ary matoki an'Andriamanitra. Matoki ny tompo miaraka amintsika eto izy. Fahasoavana na fahasoavana ty androandroany ety.
atsaka ny tananao a ao anaty azany iry irahantsika manao zany zate namami nia sofita Yes, fijalinao no hitazanako. Tavanao até vamos funao rehetra ny misotranao zahay ry Andriamanitra ranay malala ranay zay ny an-danitra fitiavana lehibe ny efa nitiavanao anay ka nomenao anay ny zanako ilay tokana Jesosy Kristy no anarana ary nomenao anay ihany koa ny fanainao masina ilay fanahy zay nanangana Jesosy Kristy tamin'ny maty zany no fanahy ataonao mitoetra atao anatinay ary mbola nasainao nandray ny fanasan'ny tompo ihany koa zahay satria misy zavatra lehibe tianao hitondrana anay tompo Andriamanitra dia zahay zay efanao anio ampitsaro mandrakizay misaotra ny amin'izany fahasoavana lehibe zay efa nomenao anay zany mino zahay fa ho tsara fiafara ny olonao rehetra na dia eo aza ny ady ny olana zavatra sarotra na dia eo aza ny zavatra toy ny fitsapato-toetra andalovana ankehitriny resy lahatra izahay fa noho ny amin'ny fitiavanao dia ho tsara fiafara ny olonao tsara fiafara ty fiangonana ity ka dia miolitra ao anatrianao zahay amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raiko halleloia amen fisaorantsian'ny tompo fa vita ny fandraisana fanasan'ny tompo dia tiaka mafy dia mafy izy halleloia amin'izao fotoana izao tsika dia iroso hitondra ny fanatitra
ny fanaovana fanatitra indray raha zay nijerena raha lasanabavy a tena mbola tantara vaovao mampahery le izy satria rehefa masaha manao fanatitra ianao mamatsy ny fanjakan'Andriamanitra dia masaha ihany Andriamanitra hita ianao. Efa teny raha teo zany, efa teny ny Baiboly zany. Ohatra raha mitondra ny ampahafolo-karena ianao, ahoana no voasoratra ny boky ny Malakia toko 7, 1, 2, ho ny Baiboly hosokafan'Andriamanitra varavarany lanitra. Misy varavarana zany io lanitra io. Avy any ambony Andriamanitra manatsiroroka fitahina, fahasoavana amin'ny karazany eo amin'ny fiainan'izay mino. Dia voly manadala ny saintsika mba tsy hanome ny ampahafolo-karena. Fa raha Andriamanitra dia mandresy lahatra anao izy ataovy zany. Ahoana ihany koa Jesosy raha manome anareo dia omena fa tsara sady ahitsana no afatraka katolotra eo ampofonareo. Ka iroso amin'izany isika. Dia ty misy fanentanana manaraka. Androany moa no amerina antsika ny valopy raky dehibe zay fanaontsika hatramin'izay. Valopy spesial raky dehibe. Ary ny anton'izany valopy spesial raky dehibe zany zay ho averintsika androany dia ho fanomanantsika amin'ny fanamboarana ny tranon'Andriamanitra zay ho amboarintsika Joela amin'ity taona ity. Dia tena mampahery ihany koa mieritreritra ny voalasan'ny Baiboly. Raha isika zany no amatsy ny fanamboarana ny tranon'Andriamanitra dia ahoana ny Baiboly? Akasitrahako zany. Raha Andriamanitra mankasitraka anao no ny famatsianao ny fanamboarana ny tranon'Andriamanitra dia anahoana fihefarahanao? Sanatria ve eritreritra fo ratsy fihefara anao hoe lasa perte? Tsy marina zay lazain'ny Baiboly. Ho akasitrahany ianao dikany ho tahina ianao. Ary androany ary dia hitsodrano anareo hoe zay mafoy ho amin'ny fanamboarana ny tranon'Andriamanitra, Andriamanitra amatsy azy arabola dia avita trano ihany koa izy, trano hipetrahanao. Amen. Mahagaga nge zany ary afaka no tanteraka zany. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra mandroso aritsika zay hitondra ny ampahafolo-karena rehefa avy eo tatazana iny toerana fanatra mahazatra. Ilay raky dehibe zany aleo tatazana manokana iny fa tsy ampiarahanao amin'ny arakitra mahazatra anao. Iterany tompo isika ho anatin'izany tompoko. Halleluja, halleluja. Mbola hideran'ny tompo atsika rehefa manao fanatitra satria fanatitra atao am-pifaliana dia tena kasitrahan'ny tompo. Amena, amena. Ataontsika am-pifaliana ny hira. Isika rehetra no iraisany hidera mafy ilay tomponyaina antehan-tanana rekolidi andao asefany raisinidia. Yeah.
Tanana mafy hoan'Andriamanitra, asiorakoraka mafy be ho an'ny tompo. Raha faly anao dia asiorakoraka mafy be. Dia ny filazana zany a tahaka izao a zava-dehibe amintsika ny amin'izantsika fotoam-pivavahana indroa ao anatin'ny alahady anankiray ka dia amboaro arak'izany ny fotoananao fa masoanao zany ny famonjena fotoam-pivavahana mantsy a dia fanomana tena ho amin'ny fitsananan'ny tompo eny amin'ny raon'lanitra satria ho avy izy ary araka voalazan'i Jesosy ihany ho avy tsy ela izy raha ny zava-misy ankehitriny jerena dia efa mbia ambaravarana izy ka dia amboary arak'izay fotoananao dia manarak'izay a filazana lehibe ity amin'ny talata zao a fotoan-dehibe ho antsika anasana antsika maraina manomboka valora sasany vavaka arahana fifadian-kanina amin'ny 12 a dia fotoam-pivavahana lehibe zay a anompontsika an'Andriamanitra ka dia alamino arak'izany mihitsy a ny fotoananao satria amin'ny akabeny a tsy afaka tsika andavanandro fa amin'ny talata io nefa dia inoko fa afaka ny tonga daholo tsika rehetra raha ohatra ka teram-panahy ianao ny karakara ny fiaram-panahy ianao ary teram-panahy ny anomatena hitsenina tompo eny amin'ny raon'lanitra ianao ka dia mivoninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany zany efa io manko manandre ny tenin'Andriamanitra isika araky ny nambarako tamin'ny araky ny efa nambarako taminareo tamin'ny fiatombony fotoana dia manana vahiny isika tsy izy amin'ny vahintsika fa ny pasteuratsika zay miandraikitra ny fiangonana any Marotsetra tsy izy zany fa pasteur Robson Simon izy tondra tenin'Andriamanitra amintsika androany ka dia omentsika toerana reto tarika fidarany reto dia ho raintsika ny vahintsika to azazany natehaka Alleluia. Dia miarabantsika fiangonana amin'izao maraina izao a arabaina isika nahatratra nyity taona vaovao a 2024 ity ny tsodrano rehetra izay fanontonona tamintsika ne
tsy ho sanatritaka ny rano na raraka tandamosiny vorony fa mba tena ho tanteraky eo amin'ny fiainantsika rehetra izany. Arabaina manokana ihany koa ianareo any tokantrano a izay manaraka amin'ny alalan'ny fahitalavitra ity fotoam-pivavahana androany ity izany. Mino ny fanatrehan'ny tompeto isika ka dia tsy alamaina izay rehetra tonga fa mandray daholy na ny lehibe na ny kely. Ndao ary vavaka ary isika tompoko raha eo amin'ny anaran'i Jesosy saotranao zay nomenao n'ity fotoanandroany ity zay afana mizara ny afatrao amin'izao fiangonana izao. Tenena tompo araky ny fombanao ity mpanomponao ataonao fantsona hitahina ny olona rehetra zay tonga eto androany. Miasa ianao, miasa ianao. Amen, amen. Sitrana ny marary ary mandresy avokoa zay rehetra manana olana. Mena voninahitra ianao tompo malala amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androany ny tenin'Andriamanitra zay izaraina amintsika ho anetana antsika fiangonana mba ho fiangonana tena tsara fanolorantena isika. Tsy azo mavanina mihitsy ny fanolorantena raha te handeha lavitra ny olona anankiray amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Minao fa te handeha lavitra daholo isika. Ny tanjona ary moa dia hoe any an-danitra sa tsy zany ve? Amen. Raha ny fampianaran'ny apôstôly Petera ao amin'ny epistily faharoa ny soratany toko faharoa dia ny andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo dia mampianatra izy fa tena ratsy ny fiamorana. Tena ratsy ny fiverenan-dalana ary namafisiny zany namafisiny tamin'izany ny lazainy ny oabolana hoe ny amboany no miverina amin'ny efanalohany. Ratsy ane zany marikoriko zavatra efanalohany ny verenany. Olona efa nahalala an'Andriamanitra andeha hiverina any amin'ny fahotan'izao tontolo izao indray. Tena ratsy. Ary ny kisoavavy izay efa nodiovina nampandrona noverina mandeha misy-potaka indray tena tsisy varany mihitsy zany, tsisy dikany. Nandany fotoana ny olona anankiray nampandro kisoavavy, ngamba tsy mety hampandrona mihitsy fa lasa miverina misy-potaka indray. Tsy tahaka izany isika. Amen. Isika mila maharitra hatramin'ny farany. Amen. Na manao ahoana na manao ahoana fomba hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika dia mila manolo tena isika mba haharitra hatramin'ny farany. Hitanao le tantara ao amin'ny Lioka toko 9:20 andininy 7:20 zay nampianarin'ny tompo Jesosy hoe rehefa teo atratran'ny Abraham Lazarosy mahantra ka naniry mafy mihitsy ilay mpanan-karena zay tao amin'ny fahaverezana hoe sory ato irao Lazarosy mba ho ataony ato anatin'ny vavako ny ratsan-tanany fa mamay ato mijaly ato. Dia ozy Abrahama hoe tsy afaka makany intsony zay aty ary ny any koa tsy afaka makaty intsony. Zay ny tsy tokony anaovantsika sangisangy ny fanompontsika an'Andriamanitra fa mila ataontsika matotra tsara ny fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo mba tsy ho avinenina tahaka izany isika.
dia hoy Abrahama hoe ianao anie teny ambonin'ny tany efa nahazo ny zavatsoanao e, efa afaka nanao izay zavatra nataonao rehetra teny. Araka ny fampianaran'ny tompo hoe midira mivavady ety, fa malalaka ny vavady makany amin'ny fahaverezana, be dia be ny makany, be dia be ny olona ny te hiaina, te hanao izay dany nofony eto amin'ity zao tontolo zao ity. Zany ka nampino ara dia tsy tsara fanoloran-tena, hafahafa ny fanoloran-tenany, tsy fony zao tontolo zao, nefa izy komba teo any an-danitra. Dia hoy Abrahama, ianao nefa nahazo ny zava-nirinao, nahazo ny fahafinaretana te amin'ny fahavelomana, fa aty kosa ianao any amin'ny fahaverezana, any amin'ilay fijaliana. Nareo no mijaly aty, fa le mahantra kosa aty no sambatra, satria niafy izy teny ambonin'ny tany, fa aty kosa izy miadana izy. Dia manentana antsika rehetra tompoko, ataovy tsara ny fanoloran-tenantsika mba tsy ho anisan'ny verin-dalana sanatria ka handova fahaverezana mandrakizay. Ny olona ratsy fanoloran-tena na dia maniry ary izy mba handova fiainana mandrakizay, dia tratra ny fiamorana ihany izy ny farany. Ao amin'ny Jaona 9:9 misy tantara intelo miataona ao. Ny voalohany indrinany, maro be mihitsy ny olona no nirona nanaraka an Jesosy, satria nahita fahagagana nataon'i Jesosy, izy tenany mihitsy ny narary. Misy indray nahita olona teny efa resy, narary mafy, nosotran'i Jesosy, ka dia resy lahatra hoe hanaraka an Jesosy. Maro be ny nanaraka azy. Faharoa, mbola niampolona maro be indray kosa, satria nanao fahagagana tamin'ny ara-tsakafo Jesosy. Mofo dimy sy hazan-drano 2 nahavoky olona maro be tamin'izany. Ary ny fahatelo, maro be indray no ny verin-dalana. Maro be no ny verin-dalana. Inona ny antony? Ratsy fanoloran-tena izy. Nanolo-tena ho amin'ny famantarana sy fahagagana fotsiny, nanolo-tena ho an'ny fitahiana fotsiny, ka rehefa tsy tonga araka ilay nieritreretiny, rehefa tsy tonga araka ilay nandrasany, dia niemotra izy, kivy izy. Mba tsy ho toy izany anie izao fiangonana miditra fahatelo izao, fa mba tena fiangonana miavaka, satria fiangonana tsara fanoloran-tena, ka dia tsy miala amin'Andriamanitra fa aina ny fetra e. Asitsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy raha marina izany. Alleluia, alleluia. Tamin'izany nanomboka nampianatra ny tompo, zaho ozy izy ny mofonaina, izay mihinana dia tsy ho faty fa ho velona mandrakizay izy. Hitanareo ozy izy nandray ohatra ny tompo, ny razana, ny razantsika, ny hinana mana tany anefitra, nanahoana ny hafarany avy eo, mbola maty ihany izy. Fahagagana be anie le many, fitahiana be anie le many, sa tsy izany ve? Fa ireo nihinana ny mana ireo, mbola maty ihany. Fa izay mihinana ozy izy Jesosy, tsy ho faty fa ho velona mandrakizay. Nanomboka tsy nanao amainina ny olona tamin'izany. Nanomboka hafahafa be mihitsy ny saorany. Saoranao sa tsy saoranao, jereo fa nge ny endriky ny namanao. Nanomboka hafahafa be. Tsy dia faly izy. Hoe atao ahoana ny fihinana an'ity? Ahoana ny fihinana an'ity lehilahy ity? Tena tsy hay fihinana an'ity, dia nanomboka tezitra mihitsy ny sasany, satria olona nanolo tena ho amin'ny fitahiana, nanolo tena ho amin'ny fanasitranana, nanolo tena ho amin'ny fahagagana, tsy mba nanolo tena mba ho voazato etra. Araka ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra, azagaga, azagaga ny amin'ny fizan-toetra mamay izay lalovanareo, misy fitsapana mafy,
misy zavatra sarotra lalovana tsy atao mahagaga fa mahatsara daholo reny, mampatanjaka, mampitombo ary mampianatra. Amen. Mampianatra antsika hanetritena, mampianatra antsika hayanaiky, mahatonga antsika matanjaka amin'ny finoana. Amen. Ka ho azo antoka ilay mandrakizay. Fa ny olona tamin'izany tsy nanolo tena ho amin'izany izy. Paoly apôstôly dia nampianatra ny Timoty zanany any amin'ny Timoty 2:5-10. Atolory ny tenanao izy, atolory an'Andriamanitra mba olona voazato etra ianao, mba olona voamboatra. Amen. Atolory mba olona voazato etra, mba olona voavolavola, mba olona efa mba nahita zavatra be dehibe. Amen. Tsara ne zany hoe efa mba nahita, efa mba betsaka ny hitako tamin'ny fanompona. Efa hitako daholo zany hoe tsy sakafo hoe, efa hitako daholo zany hoe nenjehan'ny olona, efa hitako daholo zany hoe nataon'ny olona tsinotsinona mihitsy. Raha resaka zany efa tsy mampetsika ny volomasoko tsony, ty efa tsy miala amin'ny Jesosy, fa aina ny fetra. Halleluja. Mila manolo tena isika ho amin'ilay mandrakizay, fa tsy manolo tena amin'ny zavatra mandalo fotsiny ihany. Amen. Dia marobe mihitsy ny mpianatra nanaraka ny Tompo Jesosy tamin'izany, marobe. Fa rehefa nampianatra n'io mofinaina io izy, dia tena marobe no lasa, marobe ny lasa, marobe ny verin-dalana. Azotsika misy an'ilay salamo 1:20 moa, mety hoe inona kiny idirany, fa misy idirany ihany. Eo na isy arivo lavaka avy anao, na Israel lavaka avananao, tazamaso fotsiny ianao fa tsy hiatra aminao zany. Aretina moa ny teneniny tamin'iny, fa afaka atao koa zany. Hoe na isy be dehibe ary ho lasa, isy be dehibe andeha ary, ianao eo foana ianao. Teo ny namonjenanao, teo ny antsonanao, mijoroa eo foana, manam-piaviny Jesosy, tsisy miala zany eo. Aina ny fetra. Amen. Halleluja. Atao fitaka zany ny fanoloran-tenantsika e. Fa marobe ny olona verin-dalana, marobe mihitsy ny olona verin-dalana. Matetika misy mpanompon'Andriamanitra miteny efa be dehibe ny verin-dalana tato aminay, fa za mieritreritra hoe fiangonana rehetra mihitsy. Satria raha mieritreritra ny olona nataoko batisa tao maro antsetra zay efa maromaro ihany zay tena efa maro le olona efa tsy hitako tsony. Kity ara Jesosy mihitsy ny nanao ny asa fanompona, izy mihitsy no nitaiza sy nendraikitra n'ireo olona marobe ireo, fa mbola lasa ihany ny olona. Ary le kely tavela teo ary mbola nanontaniana, ary nareo ka tsy andeha. Mandehana e, mandehana, afaka mandeha daholo. Ao no Siza ry Petera, ho any amin'iza moa zay Tompo, ao aminao ihany ange misy an'ilay mandrakizay, 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 mandrakizay tsy manam-pahatapera. Mandalo ihany zao fiainana zao Tompoko, fa andaotsika mba tena n'olo tena tsara ho an'ny Tompo, mba ho azo antoka le mandrakizay. Halleluja. Marobe ny verin-dalana, nefa ny tsara fanoloran-tena teo foana izy. Takanao zany, takanao zany. Eo foana ianao, eo foana ianao, eo foana ianao. Efa ho avy ane Jesosy e, efa ho avy ane Jesosy, efa ilaozantsika ane ty izao tontolo izao ty e, ho aizandray ary ianao e, alao ianao eo foana ka. Amen na Alleluja. Hitanao ihany koa ny saikina voan'ny Asafa any amin'ny Salamo 3:7. Ny saikina nampiverin-dalana ny Asafa, saika nibolasitra ny tongotra ozy izy. Zany ohatra tsy tena mandresy lahatra le mpino miteny tena saika ny verin-dalana raha vavy nga mbola misy toerana tsara any ambadika any, akoatra zao toerana misy antsika izao.
olona no sasany Jesosy tamin'ny rano, olona efa nodioviny, fenony fiadanana ao anatintsika ao isanandro. Dia mbola misy toerana tsara fanoho izany ve? Nomeny antsika miteny fikasana marobe, ary homanintsika ho amin'ilay mandrakizay ka ohatran'ny hafahafa ihany raha ilay hoe saiky ny verin-dalana, araka nataony asafa hoe saiky ny bolasitra ny tongotra. Inona ny saiky navoany asafa? Mijery ny manodidina azy izy. Mijery fiainan'olona. Teneniny eo akaiky azy, mijery fiainan'olona. Variana mijery fiainan'olona izy. Jereny ilay olona tsy mivavaka, nampitahin'ny fiainany, ozy izy hoe tena foana mihitsy nanadiovako ny foko. Re olona ratsy saina, ratsy fo, olona be fankalana, olona moratesitra, olona ratsy. Jereny fiainany tsara, ny tranony tsara tare, ny fiarany tsara tare, ny volany any amin'ny banky. Jereny fiainany. Zany ity manompo an'Andriamanitra fivoriam-bavaka indroa isaky ny Alahady, mitory filazany tsara. Jereny fiainako. Zay ny navoany asafa, ary natonga ny asafa saky ny ala tamin'Andriamanitra. Fa so ihany moa Andriamanitra nananatra azy hoe olona takireny ve ny irinao, reny ve ny alonanao? Olona takireny ve ny alonanao? Araka ny lazain'ny Mosesy tamin'ny Josoa hoe zany ve ny alonanao? Engany mba ho mpaminan'ny Jehovah daholo ny olon'Andriamanitra rehetra. Dia teo Andriamanitra nampahery azy olona mipetraka eo amin'ny tanymaso lafaka, olona mielona taka ny aloka, vetivety fotsiny dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ny anao ane mandrakizay, mandrakizay rahalahy, ny anao ane ranabavy, mandrakizay ny fomanin'Andriamanitra. Aza-pitahana amin'ny fiainan'olona hafa mihitsy ny fiainanao, fa ianao olona miavaka ianao. Tahina ianao eto ambonin'ny tany, misaoran'Andriamanitra. Tsisy fitahina, misaoran'Andriamanitra. Manamboatra anao zany izy amin'iny. Mandraisa lesona. Alleluia. Fa tsy hoe raha vao misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny saina, tsy mba hiverin-dalana zany. Raha mbola ho vitako foana ity, eny alao andeha any, fa za tsy hanao amainina androany e. Sakany zao ny tanan'izay tsy nanao amainina mihitsy izy natrapofitirana. Andao tsika tena mba n'olo tena tsara ho an'ny tompo e. Ny fanoloran-tena tsika aina ny fetra. Tsisy miala zany ao rangaha. Alleluia. Miaraka eto tsika manompo an'Andriamanitra miaraka amin'reto ray aman-drenitsika reto amin'izao fahavelomantsika sao. Ary tsisy miala eto tsika mandra-piavy ny tompony amin'ny raha ho any lanitra. Dia mbola miaraka ny raitsika rehetra. Alleluia. Misy teny nomen'Andriamanitra tamin'ny faraparan'iny taona iny na fiandohandohan'ny taona iny, fa tena mampahery ala izy. Tiako be ilay izy dia mba tiako zaraina aminao. Isaia 4:4 dia ny 2:4. Isaia 4:4 dia 2:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ilay izy hoe aza matahotra ozy izy, fa tsy homenatra ianao. Alleluia. Tsy homenatra ianao hoe. Tsy ho ataon'ny fahavalonao fimezana mandrakizay ianao. Mety mbola mimesy manondro molotra anao izy aloha zao, fa mbola anaiky any izy aoriana hoe tena mivavaka le raha mantoty, tena mivavaka le raha angaty ka. Ary aza mangay aho izy izy, fa tsy avela ho afa-baraka ianao, fa ho adininao ny enatry ny atanorranao, ary tsy ho tsaronao tsy mitondro masonao fony ny mpitondra-tena. Men'ny tompo azy zany. Mbola ho adininao ny enatry ny atanorranao. Zany hoe le lasanao taloha
lasa ratsy ataon'Andriamanitra tsy tsara rehefa tena misafinoniko anaty fahombiazana ao anatin'ny fitahian'Andriamanitra ao anatin'ilay fandraisana miezinezintsika adinontsika daholo ny jalontsika rehetra taloha sa tsy zany ve dia famafo amin'ny tompo e alleluia amen amen alleluia ataovy tsara foana ny fanoloran-tenanao ataovy tsara foana fa zay tsara fanoloran-tena tsara ny hafarany zay io Andriamanitra velona ny tompontsika ao no sisy jaoba raha iza fantatro fa velona ny Andriamanitra tokony ho fantatrao fa velona ny Andriamanitra ao manompo Andriamanitra velona ianao efa nanaiky azy ianao dia ataovy tsara ny fanoloran-tenanao ataovy tsara ialao mihitsy zao tontolo zao dia teneno amin'ny tsy miverina amin'ny intsony aho teneno amin'ny za tsy miala aminao zantsony na inona zavatra zao ne zavatra ny resako ampino hoe indraindraika hoany zavatra tsy hitanao tamin'ny anao mbola tsy pino a rehefa nandray an Jesosy ianao ataon'i Jesosy hitanao mety hoe tsy hitanao zany tsy sakafo zany rehefa lasa pino ianao ampandalovin'i Jesosy amin'izany ianao dia manamboatra anao izy amin'iny raha ohatra ianao mbola olona mivavaka veraka Jesosy mba mivavaka ihany ene dia mbola miomana fa mbola matetitetika io fa rehefa manomboka merery amin'izay ianao izy Jesosy hoe mena hanina foana izy fa teny fikasany zany manompo an'i Jehovahandriamanitra ao dia tahina ny haninao teny fikasany zany Jesosy Kristy manome fiainana sady fiainana be dia be zay tonga ao aminy hiditra sy mivoaka sady manindry mahazo hanina alleluia sa tsy zany ve ataovy tsara foana ny fanoloran-tenantsika fa izay ny hafaran'ny olona manompo an'Andriamanitra Andriamanitra tsy hoe taitay bombombony ka hoe tampotampoka eo dia lorana tonga dia hovaiko ny fiainany aho taoko tena tsara tsy hoentin'Andriamanitra tsy kelikely foantsika hoentiny tsy kelikely foana ianao hoentiny tsy kelikely arakaraka ny tena rehefa mahatoky ianao dia hoentiny tsy kelikely foana rehefa tsara fanoloran-tena ianao dia entiny tsy amen alleluia tsy zay ve ny fiainan'i Davida ohatra Davida nge nanomboka ny hoe tany atsa ny andro ondry olona mahandry olona sahirana niaritra ny atsika niaritra ny hafanana niaritra oranandro niaritra ny rehetrarehetra niaraka tamin'ireo biby ireo tany atsa ny andro en'ireo izy ary nandray ny ary ohatra ny tsy dia nanao ampoa loatra n'io zanany io ahoana rehefa tonga Samuel anosotra ny anankiray amin'ny zanak' Jese ho mpanjaka Samuel nge no nisisika tapitra daholo ve ny zanakao tsisy zanakao lahtsony ve any tena tao zay nge Jese vao natsiaro hoe misy marina any fa zany mpiandrondry so gaga ianao raha mahita azy hafahafa be mipoziny avany hitanao nandray ny ary zany nanilikilika azy tsy niraraha azy nanao akilabao nanao tsinotsinona azy nefa nirainina ny olo jiaby ane zany tsisy niraraha azy fa tany nisy sy ny ondry fa Davida tsara fanoloran-tena izy ny Baiboly mampianatra toloro ny tenanao amin'Andriamanitra mba voazatoetra ny Baiboly mampianatra hoe raha lamalala mangataka mba atolotrareo ny tenanareo ataovy fanatitra velona ataovy fanatitra masina ny hitanao Davida nanokana ny tenany ho an'ny tompo mihitsy izy na masininy mihitsy ny tenany ny fony na dio teo anatren'Andriamanitra hoy Jehovahandriamanitra hoe nahita lehilahy araky ny foko takany ny atao-poko mihitsy ny atao-pony olona madio fo izy amen olona tsara fanoloran-tena izy ka na dia nanomboka tany amin'ny hoe mpiandrondry tany tsara izy efa hainao ny hafaran'ny tantarany lasa mpanjakan'Israely izy fa niakatra tsy kelikely
tsy hoe mpiandrondro tonga dia mpanjakan'Israely. Tany ampiandrasan'ondro tany izy a, nanomboka nahita voninahitr'Andriamanitra izy, naresy liona sy berana izy tany. Ohatra antsika hoe tena mahery tena magaga tena mahery Jesosy rahalahy, tena magaga mihitsy, tena tsara ozy izy le rahalahy vaovao niditra vavaka zay, tsara vavaka dady e, tsara vavaka Jesosy e, tsara vavaka paster e. Fa rehefa avy eo tsy manao amainina indray aloha dia efa hainao tsy meme afaka mifampijery kely fetsika. Fa ny tavan-dralahy hono mandranitra ny tavan-dralahy, mba mampahery anao ve ny fahitanao n'io rahalahy, sanatria misy rahalahy marobe efa tena dotony fantsy eto. Tampotampoka teo indray rehefa ny rahan'ray iny a, andeha ho any anady izy anatitra mofo, andeha hijery an'ireo rahalahyn'ireo tany anady, ka hitany Eliaba le zokiny, dia ozy izy Eliaba hoe aninona ty se, aninona ty, fantatro tsara nge ny avonavon'ny fonao, fantatro tsara nge ny frerianao, olona ratsy fo ianao. Zay ny fijerin'ny rahalahiny azy, zay ny fijerin'ny olona azy. Ary zay ngamba natonga Davida nanoratra n'ilay salamo 119 manomboka ny 110 efa toetranay ianao, nandefa olona nitsaka ny lohanay ianao, nitsakitsan'ny olona mihitsy ny lohany, nambanimbanin'ny olona, nataon'ny olona tsimotsimona mihitsy Davida. Fa Davida tsara fanoloran-tena takanao. Amen. Tsara fanoloran-tena izy, ka na inona mitranga eo zakany daholy. Sa ve izy ny vavaka Jesosy eo, ataovy tsara foana ny sakafoko, ataovy ampy foana ny volako, ataovy tsara ny tranoko, amin'izay hamafana fo be mihitsy. Vonona tamin'izay rehetra miseho eo izy, engany mba ho takizany isika rehetra. Na inona miseho, ianao le vita sedra, araky ny hiran'ireo mpanakanto, ara-pilazany tsara hoe vita sedra. Na ino kidona, na inona miatra, eo foana izy. Na misesisesy ary ny ady, lasa ohatrany zadratsy mihitsy tsika. Sa tsy zany ve? Efa tsy miala tsony. Io efa tsy miala tsony io. Amen. Zay mihitsy no izy e. Resy lahatra Andriamanitra fa ianao efa tsy miala aminy tsony ianao. Ahoana moa tsy hitahiny ianao amin'izany? Ahoana moa tsy hitondrany ianao amin'ny fisandratana amin'izany? Ahoana moa tsy hanehoan'ny voninahiny eo amin'ny fiainanao amin'izany? Ilay fanapahan-kevitra ao anatinao mihitsy nefa mahafaly azy, ilay hetsika ataonao mihitsy nefa mandresy lahatra azy. Sa tsy zany ve? Alleluia. Amen. Ambaniny ny rahalahiny ray, nataony rahalahiny tsinitsiny, nefa efa mbo niakatra kely teo, efa mbo nafaty liona sy bera. Ahoana ihany ty Jesosy? Ohatrany nety kely, ohatrany tsy mety indray. Tena efa mba nijoro vavolombelona ary nge za Jesosy e. Dia ahoana indray zany zao ty? Zay mihitsy le isika, zay mihitsy le fitondran'ny tomponao. Fa reseo lahatra foana izy amin'ny fanoloran-tena. Amen. Amen. Alleluia. Fa rehefa avy niady tamin'io le olona ngeza be io izy, ka resy teo anatreny io lehilahy ngeza be Goliata io, ny tena mampahery dia ty ny mpanjaka mihitsy tany andapa, na ny tany ny Abnera, komandiny miaramilany, fa izy ny lisea, fa izy ny zaza iny, zanakiza, akizy avaiza. Hitanao, le olona nahilikilika teo, le olona tsy nirarahin'ny olona teo, lasa mahaliana ny mpanjaka, mahaliana ny any andapa, le mpiandrondry, le tany an-tsaha, mahaliana ny any andapa. Zany mihitsy nataon'Andriamanitra amin'ny olony. Halleluja. Na kely ary ny andohanao, ho lehibe ny afaranao, fa ataovy tsara ny fanoloran-tenanao azy. Ataovy tsara ny fanoloran-tenantsika ho azy. Amen. Lasa liana ny mpanjaka, liana ny tao andapa, ny komandiny miaramila, lehibe ny tafika,
nandeha nanao fanadiadiana tany fa izy ny zaza iny fa zanak'izy iny fa ilain'ny mpanjaka ho fantatra tsara ny tompo e amen amen alleloia ary rehefa niaraka nivoaka niady tamin'ireo miaramilany Saoly dia nihira ny vehivavy tao tanànampihira hoe Saoly na faty arivoarivo fa neny Davida firy alinalina hitanao adino ny Davida tanteraka ny enatry ny atanorany adino fa olona voailikilika izy adino fa olona mahantra izy adino fa olona kely izy rehefa nanomboka tonga tany andapa izy mbola be dia be ny zavatra natrehany zay izy vao tonga tamin'ny toerana hoe mpanjaka any Israely fa ny fampahirezana zaraina amintsika rehetra dia le afatry Paoly ho an'ny Timoty zanany hoe atoloran'ny tenanao mba olona voazatoetra ianao mpiasa tsy mahazo enatra mizara tsara ny teny famarinana mazototsika amin'ny fanoloran-tenantsika ataovy tsara ny fanoloran-tenanao mba olona efa voamboatra e alleloia sa tsy zany ve amen misy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay nampianatra hoe ny ady rehetra ne tsy hoe ratsy daholo fa misy ady tena tsara fitenin'ny olona ny avaratra any moa dia hoe fanoko anao misy zavatra zany tena fanoko anao zany hoe tena saza ho anao e aza raha hiteny amin'izany amin'ny olona akaikinao aloha ianao fa mety any tena saza mihitsy ty mahazo aty fanoko ahy mihitsy ka nisy dokotera ny teny zany ke mikroba rehetra ke ozy tsy raha misy mikroba ilaina ozy izy tena marina ihany koa zany teny an'ity pasteur ty misy ady nge tena ilaina raha tsy avy niady tamin'le liona asber Davida tsy afaka niady tamin'le Goliata sa tsy zany ve raha tsy mandalo an'io zavatra lalovanao io ianao tsy afaka hiatrika ny ambonimbony kokoa noho io ndray arakaraky ny dinanao mantsy nisy sandratanao ary arakaraky ny ady le fandresena raisinao alleloia dia atoloro tsara ny fiainantsika ho an'Andriamanitra ataovy tena olona tsara fanoloran-tena ianao fa tsy sanatria olona taitaitra fotsiny na hoe nanolo tena ho amin'ny fitahiny ka mora amin'ny olona ny ohatrany manadaladala atsika pino indraindray hoe ary indray hony misy pasteur mahery be zany hony any zany hony raha vao tsofony fotsiny micro tsy ohatran'le pasteur amin'ny maroantsetra lasa ohatran'ny adaladalain'ny olontsika ohatrany hoe le Andriamanitra any ny Andriamanitra tsy mizatoetra fa raha vao tonga any ianao dia ataony mandeha ho azy ny fiainanao dia amin'izay ianao lasa kondrakondrana rehefa aveo tsy zany lasa ohatran'ny adaladalain'ny olona rehefa ratsy fanoloran-tena andaotsika mba tena ho tsara fanoloran-tena raha ohatra ka iresaka fanoloran-tena ihany isika androany maraina hitondratsika ho amin'ny tsara metsaratsara metsara ny fiainantsika ny fiainan'le vehivavy moabita tena mandresy lahatra fiainan'iza le vehivavy moabita io le nitenen'ny Boaza hoe tonga hialoka ao ambany elatry Jehovah ianao amen ny elany ny firenena ny elany ny andriamaniny ny elany ny fianakaviany fa lasa nialoka atao ambany elatra Andriamanitra izy alleloia no misy Elimeleka vadiny nifindra nakany Moaba no ny mosary mafia zay nisy tao Betlehem petraka ela be tany izy lehibe tany ny zanany Rola ary nanambady vehivavy Moabita ireo zanany Rola ireo ny anankiray Rota ny anankiray Orpa iza moa reto Moabita ireto ny Moabita dia ilay taranaka rehefa nivadika vongatsira ny vadiny Lota dia Lota sy ireo zanany roa vavy ireo sisy ny asasain'ireo zaza ireo hoe aisytsika ny hita lehilahy azahoantsika taranaka marina mafy tsika raha hita lehilahy tsony nisy vehivavy zay tany amaroantsetra henoko zareo ny resaka dia zao ny resaka zareo tazony tsara zay azo fa sarotra mahazo an'izy io ahoana ozy
tena sasatra izy akao dada, sasatra zany lalahy manahirana mahazo vady, ao zany sasatra vitsy. Ka verefitra izy mirahavavy, ahoana zany ny azahoantsika taranaka? Ity raitsika ity ihany ny andeha itadiavany hevitra. Nomeny zareo divay, mamo io lehilahy io antiday io, nandriny le vavy matoa, bevoka le vavy matoa, niteraka izy, ny taranaka ireny ny atao hoe moabita. Ny ampitson'iny na mamonjy zareo indray, niaraka natory tamin'le faravavy, bevoka le faravavy niteraka, ny taranak'iny le amonita. Zany hoe firenen'ny fitsangatsangana, firenena misy ozina mihitsy, azotsika le izy. Tena firenena ratsy mihitsy zany le moabita, fa tsara Andriamanitra. Alleluia. Teany eo ny voninainy amin'ny olona rehetra mihitsy izy. Dia moabita ny vonantony Nomy, Rota sy Orpa, rehefa maty ny vadiny, maty Elimeleka vadiny Nomy, maty reo zanany roalahy, no misy le rovavy vonanto sisany teo. Ary reo rovavy reo fa tsy nety niala tamin'io antibavy io intsony. Zao ny fanoloran-tenany hoe ny Andriamanitra ao no Andriamanitray, ny firenenao ny firenenay, ary ny tany afatesanao afatesanay. Zay tsy ala aminao zany mihitsy. Alleluia. Rehefa tonga ny fizantoetra, rehefa tonga ny famolavolana, rehefa tonga ny fitsapana, miala ihany le faravavika. Ozy izy Naomi hoe, hitanareo ozy izy, tsara ny fanoloran-tenanareo fa zao, mafimafy ny zavatra iaretanareo no ny mahazo ahy. Tsisy zanakalatsony aho anareo any Betlehem, fa efa maty reny le roalahy reny ihany ny zanako efa maty, ary nandeha hiteraka ary androany ala, tsy ho andrinareo nge ny alehibe azy e. Maniana miverina any amin'ny firenenareo, any misy Andriamanitra reo any misy fianakavianareo any misy lehilahy. Ahoana ozy izy Rota? Za manery hiala aminao za tsy miala aminao zany. Alleluia. Za tsy miala aminao zany, fa le faravavy tena nieritrereta, ohatrany marina ozy izy, ohatrany marina. Vavaka atao ihany, fa dia ahoana zany ny fiainana? Ny olombelona io mantsy nofo fanahy aina. Ny aina zany ny fanao karakaraina, ary ahoana ny vatana zany? Aloha karakaraina ny vatana, dia ny verin-dalana izy. Fa ianao tonga manatrika eto, ho tahina sy ho ambinina, salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ne nao, taky ny anambinana izay ao anatinao ihany. Ataovy mifamatotra tsara mitompo foana ny fiainanao, ataovy tsara foana ny fanoran-tenanao, fa izy mihevitra ny ara-nofinao izy. Amen. Alleluia. Lasa le faravavy, le vavy matoa tsy niala mihitsy, ny azy efa hevitra tapaka, ny fanoloran-tena ny azy tena matotra tsara. Hoe ny Andriamanitra ny Andriamanitra, firenenao ny fireneko, tany afatesanao ny afatesa. Za tsy miala aminao zany. Ny elany zany lay firenena misy oziny. Ny alany le Andriamanitra tsy izy, fa nanapa-kevitra anaraka ny Jehovah Andriamanitra izy, zay ataontsika kely ao anaty faraingisosina, ataontsika ao anaty finosana, mba fampianarana kely zaraina amintsika zany ty. Atsika io mantsy samy manana ny ray aman-drenitsika ara-nofo isika. Dia aza dino ndray koa nefa fa itsika rehetra io, tsika fiangonana rehetra, manana ny ray aman-drenitsika ara-panahy isika. Dia reto ray aman-drenitsika atao mirefy Androndrakely reto zany. Alleluia. Alleluia. Dia misy fiantraikany eo amin'ny fiainatsika daholo, na le fitaizan'le ray aman-dreny ara-panahy, na le fitaizan'le ray aman-dreny ara-nofo. Azonao? Misy fiantraikany daholo zany ka. Zay no natonga ny Rota nanapa-kevitra hoe ialako ty firenena ity, ialako ty toerana voaoziny ity, anaraka nyty firenena voatay ity, anaraka nyty Andriamanitra velona ity, ary fanoloran-tena dia zao miara-maty amin'ity. Sa tsy zany ve? Alleluia.
dia dinio tsara foana le ozina mahazo ny fianakaviana e. Dinio tsara foana le fanaratsy mamatotra fianakaviana e. Misy hoe tena fatoran'ny fantrana le ray aman-dreny be taloha tany, dia le taranaka aty afara misy ozy mifantrana daholo. Dia misy zany moa zany mba fanirian'ny gasy maro hoe mba ho lasany an-dafy. Fa aminay maron-tsehitrany be dia be mihitsy ny olona vadim-bazaha fa na any an-dafy ary na vadim-bazaha raha dia hitanao foana hoe manarakarakeny foana le fanamahantra, le ozony fantrana. Satria tsy resy zavatra efa avy any amin'ireo ray aman-dreny tany aloha nanaranaka n'ilay taranaka le izy, dia tokony adivana zany ho antsika mpino le izy hoe mama, i mama, i neny, i bebe ny fatoranao, fa za tsy manaiky aho, tsy maintsy resy ianao, tsy maintsy potika ianao. Ankoatra ny vavaka ataon'ireo ray aman-drentsika, ireo rahalahy mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa aminy, dia tsika koa tokony tena hiady mihitsy ary tokony hahafantatra hoe inona le fanampamatotra ny fianakaviana, fanamasika, fanamisarabady, fanamahantra, ozony fahafatesana. Mila fantaritsika tsara zany. Ohatra hoe misy tromba le ray aman-dreny taloha tany, ny tromba tompoko mampahantra, ny tromba mahatonga ny olona masika, ny tromba mahatonga ny olona miavona, ny tromba mahatonga ny olona mijangajanga. Azosika lay. Dia mila iadivana, resinao io amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nataon'i Jesosy ho resitsika io, noho izany tsy maintsy resinao io. Alleluia. Fa faharoa koa ao amin'ilay ray aman-dreny, ajaintsika tsara le ray aman-drenitsika ka izay mampianatra antsika mitondra tena tsara eo masotsika, fitahiana ho antsika ke ireo ray aman-drenitsika ireo e. Atsy hoe teteriny olona any ianao dia lasa any. Nefa indraindray pastera tsy nanaiky fahefana akory le pastera any ohatra, na izy ary nanohatra ny ray aman-dreny, rehefa tafita izy lazainy fa soliny ray aman-dreny fa izy Davida kely endry ity avavaka. Dia zany ny arahanao avy eo, satria ano ny misy fahagagana, satria ano ny misy fitahiana, fa iolona mendraikitra io tokony dinianao tsara ny fiainany. Iza ny babany io? Mba ekeny ve ny babany? Mba otiany ve ny babany? Mba ajainy ve ny babany? Fa izany ny olona andeha hitsodrano zany ny olona andeha hivavaka, olona manana olana amin'Andriamanitra no eritreretinao fo fitahianao anao, vao maika miditra indray ny ozona faharoa. Dinio tsara zany zay. Fa tsy tokony ho teteriny olona mihitsy tsika pino, satria atao Antananarivo matanjaka be le serasera ny radio etsy, ny télé etsy, tsy zay. Dia mila maily foana zany tsika e. Sokafo tsara foana ny masom-panahinao dia okanao olona tsara fanolora-tena. Tsika tsy manolo tena ho amin'ny fitahiana, tsika tsy manolo tena ho amin'ny fahagagana, fa tsika manolo tena ho amin'ilay mandrakizay fitahiana ny atsika manaraka ho azy, fahagagana ataon'i Jesosy ao foana isanandro. Amen. Alleluia. Ka tsara fiafara le vehivavy, tsara fiafara izy, hafahafa be aloha ny zavatra niseho. Zay mahatonga amin'ny teny rehefa pino angentsika na ny zavatra tsy hitantsika tamintsika mbola tsy pino ary lasa hitantsika. Tonga tany Betlehema mety nitondron'olona molotra le tovovavy vehivavy ohatr'izao ihany tony fiarakany, vavy antitra be ty ny arahany aty, sao dia mba mieritreritra ary ty fa isy trano be aty sa isininy. Fa tsy nampiova azy zany, tena nandefa olona nitsaka ny lohanay ianao. Nitsipona teny an-tanimbary olona izy, ino ny azo ny disany, ny tontony no annisy le antobavy io. Hoe dia tena andany fotoana amin'izany ve? Fa tsy nampaninina azy zany e. Dia nanomboka niakatra kely izy, atao hoe amena. Niakatra kely izy, atao hoe alleluia. Niakatra kely izy satria ozy izy le tompon'ilay tanimbary andatsandatsao, le voasangotrareo andatsandatsao mba hoentina. Dia miakatra kely indray izy satria izy le tompony tanimbary ataovy miaraka le mpijinja izy dia zay azony ny anazy. Ary niakatra ihany izy lasa vadin'le tompon'le tanimbary rehetra izy. Zany hoe lasa patron be mihitsy Alleluia. Lasa vadin'ny Boasy, tonga ny fitahiana ry ava malalo. Ho avy io rehefa tsy enjena ka, avelao izy ny anenjika anao fa tsy ianao no manenjika azy.
eraka Tananarivo nanenjehanao azy avelao izy ny anentsika anao fanoloran-tenanao ataovy tsara fotsiny. Amen, halleloia. Ty hitanao raha mijery amin'ireo tantarany atao anatin'ny baiboly zany zao tsika raha firazanano anatin'ny baiboly dia hoe ny taranaky ny zanaky Rota sy Boaza i Obeda. I Obeda io no rainy Jese ny rainy Davida. Hitanao dadabe any Davida zany ny zanak'ilay vehivavy Moabita, olona tsisy dikany, olona tany ambany ravikazo, olona mahantry, olona sahirana, fa novan'Andriamanitra ny tantara satria tsara fanoloran-tena. Ary rehefa zoina foana ny tantara manomboka any amin'ny Davida indray hatraty amin'ny Jesosy dia izao niteraka Davida, niteraka ny Solomona niteraka ny be dia be, dia farany tonga aty amin'ny Josefa sy Maria niteraka ny Jesosy, dia lasa fitahiana ho antsika rehetrarehetra mihitsy zany le izy. Ka zay mihitsy le tanjon'Andriamanitra, ianao io ho fitahiana ianao, fa ataovy tsara aloha le fanoloran-tenanao. Mila atao tsara inge aloha le fanoloran-tena. Ny amaraparanako azy lay tantaran'i Paoly tamin'izy tamin'ny Kaisaria, nitsangany agabo taminany dia nandray ny fekibony. Asa nanina koa ny fekibony napetrapetra teo any amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 manomboka ny 9 no fatorany le mpaminany ny tanany amatongo ny tenany. Ary zao ny faminanina nataony hoe zay tompony ty fekibo ty tahaka zao ny nanaovany jiosy azy any Jerosalema, ary ho atolo no any jentilisy izy avy eo vonono ho faty. Nitomany daholo ny olona nanatrika teo, aza makany ianao rahalahy Paoly, aza makany Jerosalema ianao fa ho vonono ho afatotry ny jiosy any ianao sy ny sisa. Fa ho Paoly hoe aza mampangorakoraka amin'ny foko, zay efa vonona, amen, tenenao amin'ny akaikinao, zay efa vonona hoe efa vonona ny tsy ho afatotra fotsiny, efa vonona tsy ho ampahoriana fotsiny, efa vonona ny tsy hinakanina sy ny enjehana fotsiny, efa vonona na dia miatra manaiko aza. Halleloia. Allo fanoloran-tenantsika rehetrarehetra zany tahiny Jesosy daholo tsika rehetra tompoko. Ity fiangonana miditra fahatelo ity fiangonana tsara fanoloran-tena, miakatra ny an-danitra miaraka tsika rehetra, ary fiangonana tsara fanoloran-tena ka ho fitahiana ho an'ny hafa daholo, satria ho entin'Andriamanitra metsara ny fiainanao. Tahiny Jesosy ary ianao halleloia. Hitsangantsika hanofo ho fanotanantsika sady hanavao ny fanoloran-tenantsika ho an'ny Tompo. Tao ary hitsangana Tompo. Dao ary samy manavao ny fanoloran-tenany amin'ity maraina ity. Saotra Tompo malalo, saotra ny amin'ny teninao, izany teninao izany tsy hiverina aminao raha tsy mahavita ny asa, izany teninao izany, halleloia. Anova tanteraka ny fanoloran-tenan'ny fiangonana ho amin'ny famatorana tanteraka, ary izany teninao izany Andriamanitra amarinonao amin'ny tsirairay avy izay tonga eto. Fa fiangonana tsara fanoloran-tena izy, fanoloran-tena tsisy fepetra, fanoloran-tena haina ny fetra. Amen, amen. Andao raisitsika ny fanahy masina ho antsika rehetra izay tonga eto, raiso ny fanahy masina mba azo hery isika, azo hery isika ka androso hatrany, raiso ny fanahy masina mba ho lasapiny mahery daholo itsika rehetra ka tsisy miemitra zany fa haina ny fetra. Amen. Saotra Tompo, saotra Tompo. Amindra fo amin'izao fiangonana izao ianao fanahy masina miasa ao anatiny amin'ity androany ity indray. Raisinay ianao, rababa rasigede fegada. Andao raisitsika ny fanahy masina, andao tsika rehetra andray ny fanahy masina daholo. Raiso fanahy masina Tompoko, raiso fanahy masina. Amen, 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 amen. Rasarabababababa. Raha marary ianao, avelao anavatsavany anatinao ho an'ny fanahy masina. Zay marary avelao ny fanahy masina tena anavatsavany anatiny any, avelao ny fanahy masina anavatsava. Raha manana olana ianao, raiso ny fahafenoana, raiso ny fanosorany,
raisony fahafenony, raisony fanosorany. Amen, 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 amen. Amen. Ragada fire rababagara sigederesa. Rababagara fire rasigedere gandashala. Resna ianao fanamasa. Mameno anay ianao, manositra anay ianao, manositra anay ianao, manositra anay ianao. Halleluja. Zay, angina ary isika tompoko. Raha marary ianao dia atao avy amin'ny faritra izay marary ianao ny tananao. Izay manana olana mametraka ny tanany manandrifiny fony. Miaraka amintsika eto ny fanamasina. Miasa izy amin'izao fotoana izao. Tapatapaka ny fatorana rehetra. Mivangadra rehetra. Ry fanamafarofo mandehana, mandehana. Las, mivoa ry fanamafarofo a. Mivoa. Hey, mivoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miala fanamafarofo. Ry fanampitondra aretina. Mandehana ianao mandehana aingana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. 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 Miala fanampitondra aretina. Miala fanampitondra aretina. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoa. Ry fanampitondra olana. Resy ianao. Ozoniko amin'ny anaran'i Jesosy. Ozoniko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa valo resy. Mandehana fa valo resy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala fanampitondra olana. Miala fanampitondra olana. Miala ianao fanampitondra olana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Anao ny any mandefo. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'ny anaran'i Jesosy. Sitranina ny marary rehetra tonga eto. Sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Sitrana ary tsy miverina aminao tsony io aretina io. Sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Matanjaka amin'ny anaran'i Jesosy. Matanjaka amin'ny anaran'i Jesosy. Manana olana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mpandresy ianao. Mivavy koa ny olana rehetra. Mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy. Raisitsika izany. Raisitsika ampinoana. Ary isotra ny tompo isika. Samy misotra ny tompo. Misaotra anao zahay Andriamanitra. Tena fahasoavana lehibe ho anay ny fotoam-pivavahana izay tondrana ho anay androany. Makasitraka ary miondrika ao anatrianao zahay. Ko amin'ny anaran'i Jesosy no hitsofako rano ny fiangonana rehetra. Andriamanitra, hitatana izao fiangonana izao. Ary izay rehetra vonin-kandroso dia vonina ihany koa anao hitondra azy ho amin'ny fahasoavana lehibe. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Makatoerantsika tompoko. Dia isorantsika tompo izany izay fotoam-pivavahana ny tondran'Andriamanitra antsika izay. Dia misaotra ny pasteur Robson Simontsika ny amin'ny izay afatra ny tondrany antsika izay netiny tamintsika teo.